notanterahana androany teny amin'ny DLC teny anosy teny niatrikasa fandravonana ny rijateny mandrafitra ny volavolan-dalàna amin'ny feny tsena ambary-panjakana ny afantarany be sy ny maro azy dia ny hoe atelier de validation de projet de code des marchés publics teny atoerana ny namana mpanao gazety Claudia Hasolson sy Mamra Soanaivo mamintana ny vaovao. Androany no naravina teny amin'ny DLC anosy ny rijateny ny volavolan-dalàna mikasika ny tsena ambary-panjakana eto Madagasikara. Nisy arak'izany ny fampafantarana ireo teboka lehibe mivoatra ao anatin'izany volavolan-dalàna izany tamin'ireo mpandray anjara avy amin'ny sehatra samihafa. Anisan'ny fanovana ohatra ny fanasarana ny andraikitry ny CNM na ny Commission nationale des marchés sy ny ARMP na ny manamahefa mandrindra ny tsena ambary-panjakana. Nasi ny sekretera général ny ministère ny vola fanamariana ny mikasika ny comité de règlement des différends izay mahaleo tena tanteraka. Raha misy olona mahatsiaro teny fa fitaka na tsy hiarany tsirara na eo amin'ny ny tsy fanarahan-dalàna eo amin'ny resaka passation de marché dia azony ny atao no mitory eo anatrehany ataontsika hoe comité de règlement des différends. Ny zavatra kendrena ihany koa raha ny voalaza dia ny ady atao amin'ny kolikoly. Zava-dehibe raha ny fantatra ny fampiarana ny sazy ho an'ireo izay mandika ny lalàna mikasika ny tsena ambary-panjakana. Mikasika ny tsena ambary-panjakana. Fantatrareo fa zavatra iekina ny fanjakana amin'izao fotoana izao dia ny ahafahana manaja sy mampanaja ny mangarahara eo amin'ny fiainam-pirenena. Nefa io marché io araka ny teneniko ianareo dia nisy indrindra izay ataontsika hoe sehatra isehoan'ny kolikoly betsaka indrindra. Ho an'izay tratra zany na ny ataontsika hoe ny olona mampanao marché na ny olona izay attributaire na marché ka tratra amin'izany ataontsika hoe resaka kolikoly izay dia akoatra ny fanenjehana azy eo amin'ny lafiny ataontsika hoe pénal sazy pénal akoatr'izay dia isy fanenjehana azy eo amin'ny lafiny administratif izany hoe eo amin'ny lafiny administratif izany dia traduction devant un conseil. C'est un conseil fotsiny conseil des fonctionnaires fa conseil de discipline budgétaire et financière. Fantatrareo fa amin'ny titony ity dia ivoaka amin'ny loi de finance izay avoaka antsika amin'ny titony ity ny fanondrotana ny sazy izay hiatra amin'izay manao an'izany ataontsika hoe tsy fanarahan-dalàna zany eo amin'ny lafiny marché public indrindra zany hiakatra hatramin'ny 5 millions d'ariary katramin'ny 35 millions 35 millions d'ariary 15 millions d'ariary azafady. Ny volavolan-dalàna izay noravonina androany moa dia tokony hodinihany parlemanta amin'izao fivoriana ara-potoana faharoa izao.